mianatra eo tongotrao. Faly miarabantsika tsirairay avindray tonga eto amin'ny fandraisana lesina ho an'ny lehibe sika amin'ity ano ity manao fahasoavan'ny tompo aminao ary ny irina tokoa dia tsy ho fahazarana fotsiny ihany mandraisantsika ny ten'Andriamanitra fa mba ho hitoetra ao anatsika manjakariva ka tsapa tokoa tsika fa mila n'izany indrindra amin'ny fiainana ara-panahintsika. Alohan'ny dirantsika ny amin'ny lesona anio dia vavaksika. Ianay tsara anjezindanitra mbola faly ny fonay, mbola afaka miantso anao amin'izao fotoana izao, misaotra anao manokana ihany koa izay mitondra anay mba ahafahana mandinika ny teninao. Tsy navelanao variana ny amin'izao fiainana izao fotsiny izay, fa atao aminay, fa atao aminao manjakariva mba hifantoka amin'ny zavatra sarobidy indrindra dia mahakasika amin'ny famonjena ny fanahinay. Eto izay kehitriny amin'ny tsy fahaminjenay rehetra dia mangataka aminao izay mba ho azo famelan-keloka sy vita fihavanana aminao ka aoka ny tompo ny asa amin'ny fonay tsirairay avy. Aminaran'i Jesosy, amen. Lohateny lesinantsika androany dia manao ny fanomboana tamin'ny hazo fijaliana. Toy ny lesinantsika omaly ihany mahakasika an'i Jesosy ny ao voalaza ao Marka 10:20. Hatreto ao amin'ny tantaran'ny fijalian'i Jesosy dia nanginatra any izy teo ambany fifehezan'ireo olona izay mikenjy ny hafaty azy. Manerana ny filazantsara mandra-pahatonga ny fotoanany samborana azy dia nanao asa tokoa Jesosy. Izao kosa dia ataon'ny olona taminy izay sitraky ny fony izy ireo, na dia mpitoroteny mpifindrafindra izay natanjaka tokoa azy izy teo aloha dia torovana vokatry ny kapoka natao taminy sy ny tsy fihinanana hanina ary ny tsy fahampiany torimaso izany, ka olo tsy fantatra iray aza no tena tsy maintsy ny lanjany hazo fijaliana. Nesorina ny fitafiany teo amin'ny hazo fijaliana ka nanjary fananan'ireo miaramila izay nanao filokana mba azo an'izany. Fomba famonoana ho faty tsy nampandeha be loatra ny fanomboana tamin'ny hazo fijaliana. Azo inoana izany fa nafatsika teo amin'ny ato-tanana eo ambanin'ny felan-tanana izay tsy nisy hialan-drà lehibe mandeha izany ny fantsika nampiasaina mba hanatonana ny olona anankiray teo amin'ny hazo fijaliana. Ao amin'ny Hebreo sy Grika ny teny hoe tanana manko dia manondro ny tanana sy ny sandry izany. Tsy ampy ahazaka ny lanjan'ny tena eo amin'ny hazo fijaliana raha ny felan-tanana fotsiny ihany. Mitondra eo amin'ny lato-tsandry ny ozaka izay manetsika ny sandry ka voatsinjo ny fantsika ary miteraka fanaintainana be manerana ny sandry tokoa izany. Sarotra ny fisefoana ao anatin'izany mba ahafahana miseho tsara dia tsy maintsy nandrosy, nanohitra ihany koa ny tongony izay voafantsika ireo ambony amin'ny hazo fijaliana ary mampiketraka ny sandriny, iry fery izay tsy zaka mihitsy ary ny tena teraka izany. Ny fahaseporana vokatry ny faharirana loatra anankiray amin'ireo mety ho antony mety niteraka fahafatesana tamin'izany. Noaro abiana fantatra sy nalaim-baraka mihitsy Jesosy nandritra ny fotoana nanombohany azy. Noho ny filazantsara ny Marka izay nanana ny rafitry ny fanambarana sy tsy ambaratelo izay nampanginan'i Jesosy ny olona momba ny maha izy azy, dia tsy hita matetika ao amin'ny fitantarany ny anarana mahampanjakan'i Jesosy tahaka ny hoe Tompo na hoe Zanak'Andriamanitra na hoe Kristy. Niova kosa izany teo amin'ny hazo fijaliana ka tsy azona fenony intsony. Toa mahagaga fa ireo mpitondra fivavahana indray aza no nampiasa an'ireo teny ireo hoentina hanarabianan'i Jesosy, dia ireo olona ireo ihany ihany koa no endry manameloka ny tenany. Miavaka ny fanambarana anankiray nitory fanarabiana nataon'izy ireo. Hita ao amin'ny Marka 10:10 izany ilay manao hoe namonjy ny sasany ozy izy fa ny tenany tsy hay novonjena. Nambaran'izy ireo fa nanampy ny hafa izy. Azo dika ihany koa hoe mamonjy na hoe manasitrana na hoe manavotra izany mba hanasongadinana ny tsy fahafahany. Nanao na inona na inona teo amin'ny hazo fijaliana. Na dia tsy fantatry izy ireo aza tamin'izany no nanekeny fa izy ny mpamonjy ary mihoatra noho izany aza ny antony tsy nahafahan'i Jesosy namonjy ny tenany na koa hoe tsy nanaovana an'izany teo amin'ny hazo fijaliana dia tsotra ny antony ny namonjeny ny hafa ary ao anatin'izany tsika. Aoka na dia ho fahafahambaraka ny nisiany izany teo aloha dia ny hazo fijalian'ny Tompo kosa
no reharehantsika satria afaka amin'ny fahatorana isika, afaka migejany satana ankehitriny, olo afaka aho, olo afaka ianao noho ny amin'izany Kristy izany. Aokitsika hanavaon'ny fanoloran-tena isana isanandro ka hatsiaro fa efa olona afaka tokoa ary mandeha tahaka ny zanaky ny mazava ka tsy hiverin-dalana intsony. Amen. Andriamanitra tsara indrindra, mbola misaotra anao izay ny amin'izany lesona nomenao anay io izany. Miataka aminao izay Tompo mba ho lalipaka ao anatiny tokoa ny solona nataonao tao Kalvari ka tsy salasala izay nambara amin'ny hafa fa efa voavonjinao tokoa ka tsy mba manana anjara na maningo tenany amin'izao fiainana izao satria efa nomenao fiainana tsara lavitra. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Mianatra eo an-tongotry Jesosy isanandro.